Misaotra an'Andriamanitra be dehibe isika rehefa malala satria notahiny indray isika andeha tafahoana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Miarabanao ary mankasitraka anao matoky mijery sy miaino hatrany. Mbola misy ny fanantenana izay moa ny loha hevitra lehibe banjentsika. Mampahery mihitsy ilay tenin'Andriamanitra anankiray araka ny ohabolana 7:20 ohabolana 7:20 manao hoe raha mbola hisy koa ny farany dia ahoanao izy dia tsy ho foana ny fanantenanao, tsy ho foana ny fanantenanao. Ary izany no antony asa itsika amin'ny teny hoe na inona toe-javatra mitrangana manahoana ny zava-misy iainako sy iainanao ankehitriny dia mbola misy ny fanantenana. Amin'ny teny io itsiny lohatenintsika dia hoe tsy hita isa ny hevitr'Andriamanitra, tsy hita isa ny heviny ny hevitr'Andriamanitra izany. Andeha aloha hiaraka hivavaka isika. Reny masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny fitahianao anay. Mbola velonay na soma tsara indray. Narovanao izay tamin'ny loza sy ny ratsy sy ny fahafatesana. Ary nitaominao izay mba hijery sy hiaino izao fandaharana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra noho izany. Ampio izay mba hahay bantsina mandraikariva izany fahasaranao sy famindramponao izany. Ankehitriny izay dia mangataka ny fananao masina hitaridalana anay indray ao anatin'izao fandaharana izao, hahatonga anay hahery, hatoky, hahatonga anay hanana finoana tsy ho voahozongozona amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonana izany vavaka fiderana sy fangatahana izany. Amen. Tsy hita isa ny heviny. Isika olombelona ry havana dia voafetra amin'ny lafin'ny zavatra maro. Na manahoana na manahoana ny fahaizana ananantsika, na ny tombontsoa ananantsika, na ny vola aman-karena izay mety ananantsika, dia hisy foana ny zavatra izay tsy ho azontsika ioarana. Misy foana zavatra izay tsy ho takatry ny saintsika. Olombelona voafetra isika. Impiripiry moa isika amin'ny tsy efa niteny hoe tsy hitako intsony, tsy hitako ny hevitra, tsy haiko izay atao. Ireny teny ataontsika ireny ilay manam-porofo fa zavaboary mety voafetra ihany isika. Ary matetika aza dia ireny fahaverezan-kevitra eo amintsika ireny no lasa anton'ny fahaketrahana na rarin-tsaina eo amintsika mihitsy. Izao koa nefa ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fisainantsika io ry havana. Rehefa mahatsiaro voafetra isika dia ohatra ny mora amintsika ihany koa mihevitra fa voafetra ihany koa Andriamanitra. Rehefa tapitra ny hevitsika ka ohatra ny hoe tsy mahita hevitra isika dia ohatra ny mora amintsika ihany koa mieritreritra ny hoe tapitra ihany koa hevitr'Andriamanitra. Tsy mahita lalana ihany koa Andriamanitra. Satana moa no mampiditra ao an-tsaintsika izany fomba fijery miiba momba an'Andriamanitra izany. Koa dia mora lavo eo amin'ny fahaketrahana sy ny famoiza-po isika. Ny fahamarinana lehibe nefa ry havana dia izao. Tsy voafetra Andriamanitra ary tsy hay refesina ny fiheverany. Averina ihany. Tsy voafetra Andriamanitra ary tsy hay refesina ny fiheverany. Mahay ny zavatra rehetra izy. Izany no voalazan'i Jesosy Kristy ao Matthieu 5:20.
Matitoko fa 8 fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. De risy lahatra ny am'izany faiza manaon'Andriamanitra zany Davida mpanao salamo de hoy any ambarany ao amin'ny salamo fa 7:30. Salamo fa 7:30 de ny andininy fa 7 sy ny andininy fa 8. Zao ny zavatra noteneniny Davida. Indray zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitra. Akory ny amaroa ny isany? Raha nisa azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Zany no teny Davida mpanao salamo. Raha midera an'Andriamanitra izy, hoe Andriamanitra manana hevitra maro isa lavitra noho ny fasika. Tena mampahery zany ry hava-malala. Tena mampahery ny mahafantatra fa manana hevitra maro mihoatra ny isan'ny voapasika eny amoron-dranomasina ilay ray be fitiavana. Ary io ray be fitiavana io de manana hevitra hamahana ny olana zay mahazo antsika. Manana hevitra zay hanapatapahana ny idivy manoloana antsika. Any amin'ny Isaia 2:2 misy an'izay hoe Jehova hanapatapaka ny idivy. Manana hevitra hanampiana antsika amin'ny olana zay amin'ny olana rehetra zay mety mitranga Andriamanitra. Tsy voatery zay mety ho fiheverantsika no hevitr'Andriamanitra. Tsy voatery zay mety pakana hevitsika hiatrehana ny olana no hevitr'Andriamanitra, fa izy no mahalala zay mahasoa antsika. Izy no mahalala zay hevitra hiheverany antsika arak'ilay tenin'Andriamanitra malaza manao hoe hevitra hahatonga fiadanana fahatsiloza mba hananantsika fanantenanany amin'ny farany. Ampatsevina ihany ny Jeremia 9:20, andininy 1:20. Jeremia 9:20, andininy 1:20 misy an'izay. Misy mpanoratra malaza anankiray ny teny an'ity teny ity. Mampahery ny zavatra noresahana. Zao zavatra noresahana ao amin'ny bokiny. Fa efa nanomana fanampiana ho amin'ny fitsapana rehetra Andriamanitra. Mampahery zany ry hava-malala. Fa efa nanomana fanampiana ho amin'ny fitsapana rehetra Andriamanitra. Rehefa tonga ny fitsapana sy ny zava-manahirana dia aoka ianao atoky fa efa voahoman'Andriamanitra ho anao ny fanampiana manoloana an'izay zava-manahirana izany. Tsy hoe zay Andriamanitra vao hikaroka hevitra hanampiana anao, fa efa voahomana ny hevitra mety indrindra ho anao. Tsy ho lasa loza any na hitarehidretra fa tonga amin'ny fotoana tena mahamety azy indrindra. Fa ny anjaranao dia tsy ny miandry an'Andriamanitra amin'ny fahatokiana. Miandry an'Andriamanitra amin'ny fahatokiana. Noho izany mahireza, matoki. Fa rehefa tonga ny fahasahiran-tsaina dia mitraka ka mitenena amin'ny finoana hoe masahia miteny hoe Tompo, fantatro fa maro mihoatra no ny isan'ny fasika eny amoron-dranomasina ny hevitrao. Misaotra anao ahy Tompo satria mino sy mahatoky ahy fa manana hevitra aseho anao ianao mba hanampiana amin'izao fahasahiranana izao. Fa zao Tompo, ampaheresy fotsiny aho mba hatoky an'izany. Zany ny vavaka tokony ataontsika. Afahantsika miatrika indray ny fiainantsika sy ireo mety fiaikana manoloana antsika tsiraray avy. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitro,
misaotra noho ny fampaherezana. Araky ny teninao dia manana hevitra maro be tsy hitaisa ianao, ary amin'ireny dia manana hevitra ianao heveranao anay tsirairay avy, hevitra mahasoa hitondra fiadanana. Tompo malalo, mivavaka izay ankehitriny ho an'ity zanakao ity izay mihaino sy mijery izao fandaharana izao. Ampio izy hatoky ny teninao, ampio izy mba hiantehitra amin'ny fanampianao, fa ny fanampianao dia efa voaomana amin'ny fitsapana rehetra. Engane mba hiredareda ao am-ponay tsiraray avy izany hafatra izany, mba hanananay fanantenana mandrakariva. Dia misaotra raha eo noho ny fampaherezana sy nomenao anay androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.